tsy tompona ndraikitra tao anatin'ny fitondrana iny na ny antokony fireneko na ny tenako manokana. Maro am'ireo taritra ny GNZ ireo mpianatro afaka nytanina izy ary mahatsapa tena na vitadida amin'ny firenena aho za manokana mampampianatra amin'ny université na vita na molavola tanora fitarika tolona. Za afaka miteny aminao androany, afaka miteny amin'ny mpiainao androany fa betsaka amin'ireo mpitarika GNZ ireo mpianatro ary mahatsapa tena na vitadida amin'ny firenena aho za manokana mampampianatra amin'ny université na vita na molavola tanora fitarika tolona. Tamin'ny fahafito amby roapolo ny volana septambra tamina fahitalavitra rahavavy de efa niteny aho hoe sambatra isika malagasy manana tanora sahala am'ireo tsy manaiky lembenana mijoro miady ka tsy za mihitsy noanohatra tolom-bahoaka. Za efa nitolona tamin'iraika amby 9 telo amby 10 taona tamin'izany. Efa nitolona tamin'ny 2 efa nitolona mpianatra teny amin'ny université, efa nitolona tamin'ny 5 ka za zany a dia efa zatra tolona. Ary de rehefa mampianatra amin'ny université de namolavola ny mpianatra hoe aza manaiky lembelana ianareo mijoro ianareo mpianatra. Izahay rehefa tafita soa ny tolona ay izay tsy marivo salosana, izay tsy mahalailay fa mahatsapa fa mila reo fondation lay malagasy tafita ilay hevitra reo fondation izay noentana nomboka tamin'ny 20 ny zavatra nisy tamin'ireny 20 ireny ny ao andrafitra ny resaka politika amin'ny 20 taona manaraka. Marina ny teneninao nanisany nanoana tamin'ny alalan'ny fifidianana. Zay nge le hoe ipara tamin'ny alalan'ny fifidianana 2023 marina zany fa araka ny teneniko foana tsy fonja ny fanaovana politika nandeha ny zavatra maro samihafa raha nisy zavatra ny tenenina dia natao mipitsipitsihana tany am-pitondra tamin'izany fotoana zany. Fa hitanareo tsara tsy tompona ndraikitra tao anatin'ny fitondrana iny na ny antokony fireneko na ny tenako manokana. Na chef de service ary tsy nataoko. Tsy lany tamin'ny antoko Irmara mpikambana misy anay. Ny vahintsika moa dia tsy ho tantaraina betsaka tsony ngamba ny momba azy fa minisitra teo aloha izy misy ny fanabeazam-pirenena izy ihany koa dia mpampianatra eny amin'ny anjery manontolo ary mpahay fiarahamonina mpandinika ihany koa ny fiarahamonina mpanao politika izy satria dia mitarika antoko dia ny fireneko isan'ny nafatarana an'izany ihany koa dia isan'ny zoro ary tao anatin'ny ray ao anatin'ny vondrona upary izy tao amin'ny fifidianana farany izay tanterana tamin'ny 20 nanoana ny flo teo aloha ny mato Andrinirina Rajoel isorina be deabe ny fahatongavanao eto aloha ndreo matopolo rabary satria zao ngamba ny verina fa fotoana mapety ihany koa ny irisana ary ataontsika hoe efa mba atontony mba mety efa nahita sy ny fandehan-javatra rehetrarehetra. Ny oresako angamba dia hoe ny volana oktobra amin'ny tantaran'ity firenena ity Paul Rabary ianao dia mpandinika fiarahamonina ihany koa. Dia ohatran'ny volana manan-tantara ihany satria raha tao anatin'ny 70 taona farany na 70 taona tany amin'ny 20 république manana sata république zany Madagasikara tany amin'ny taona araiky amin'ny 90 nisy reny atao hoe zavatra nitsanga ty tao amin'ny firenena zay ny afara tao anatiny fanaovana convention aty amin'ny taona 20 dia ohatran'ny fifandrifian-javatra fotsiny ihany ve ary mikasika any ataontsika hoe samy 14 octobre zany zao raha ny zavatra nitranga na teo anivon'ny haute cour constitutionnelle na ataontsika hoe fanambarana voalohany nataon'ireo miaramila 10 rahalahy officier zany tao amin'ny lapam-panjakana teo Ambotsoa ohatrany hoe prise de responsabilité raha zay fotsiny loha ataontsika hoe fampidirana le volana oktobra tena zany mihitsy le izy fiodon'ny tantara. Ya ny zava-misy aloha ary hitantsika rehetra moa zany reny teo amin'ny tantara Madagasikara
misy teboka maro samihafa eo azo jerevana ny hoe concomitance zany fiteny azy zany hoe fiverimberenany ohatra ny hoe mafapana ny volana mea fa ny volana oktobra tsy mafana fa fandaminan zavatra zany hoe zavatra mafana manomboka ny amin'ny volana mea any zany a mifarana volana oktobra rehefa miteny ianareo mitenyntsika hoe fijoroana sy fandraisana ndraikitra ny tao amin'ny tafika malagasy dia fandaminana angereny fa tsy fanakorontanana dia tratra teo zany a tonga amin'ilay tanjona fandaminana isika amin'izay enary ataontsika hoe fampidirana iny Andriamato Paul Rabary fa teo koa ny zavatra nitranga zany teo misehatra resam-pirenena mety hoe fifandrifinjavatra vely izy teo moa zany misy an'ity hoe mouvement GNZ de jakely misy hoe etry-bahoaka de misy miteny hoe révolution fa raha ianao zany zao no anontaniko mahitsy raha miresaka révolution moa zany de tsy fantatro ina tsara ny tena resanany hoe miova anova zava rafitra moa zany zao ohatra ny tana saina de lasa voambolana de samy anontany io inona moa le fandrivandrafitra tena révolution tokoa ve zany le zavatra misy io ary hoe zavatra mitsoka ve le izy sa hoe ahoana satria raha ty Afrika fotsiny zao a dia Maroka sy Madagasikara zany nisany tena hoe nafana raha ny tamin'ity taona ity no resahako ny tany amin'ny faritra Azimo zany de efa tsy resahana intsony hoe Nepal Kambodja tany Timor tany Philippines sinisisa tena hoe fitsokana révolution tokoa ve le izy ny zavatra misy eo amin'ny sehatra irasam-pirenena tsy maintsy mipaka aty Madagasikara na dia nosy aza isika dia ntantarany sehatra irasam-pirenena tonga aty amintsika maka ohatra fotsiny a tamin'ny fizarana ny tany ny toetombonin'ny tany zany ny resaka hoe conférence de Berlin tamin'izany fotoana zany ny fandamina reo firenena tandrefana hoe ho aty Afrika dia zay na tonga atsika ho coloniser ny frantsay tsy hoe ny frantsay tia manokana antsika na tsy tia manokana antsika fa fifandamina ny firenena lehibe ny frantsay ny irlandais ny anglisy nandamina momba ny Afrika de avy eo ndray a taty amin'ny farany ady lehibe faharoa dia nisy ndray natao hoe processus de décolonialisation zany hoe niala tamin'ireo tany voazanaka indray ny firenena lehibe dia mipaka taty amintsika raha jerevanareo a ny firenena afrikanina zanatany frantsay dia nahazo fahaleovantena tamin'ny taona 1960 daholo toy zany ny tantarantsika dia aty amin'ny 1968 valo ambinipolo sivanjato sy arivo nisy ny atao hoe mouvement 1968 izay nataony tanora tany Frantsa sy tany amin'ny mouvement hippie zany sy tany amin'ireo firenena tandrefana niteraka 1972 taty amintsika de aveo nisy ny conférence déclaration tany Baolina tany la Baolina nataony François Mitterrand hoe tsy misy fampandrosoana tsy misy démocratie tamin'ny 1990 dia niaraka tamin'izay ihany koa ny finjeran'ny mur de Berlin resy ny tatsinanana bloc socialiste tamin'izany zay nisy atsika tadio tsara fa tsy ndraiky tao bloc socialiste niaraka tamin'ny Russie zany URSS tamin'izany fotoana zany de raikitra indray ny mouvement 91 taty amintsika tany amin'ny taona ray sy roa arivo tonga teo fitondrana tamin'ny taona 2000 tonga teo fitondrana George Bush dia nametraka fa efa resy ny tatsinanana dia nanosika natao hoe mondialisation izy dia jerevy tsara fa mouvement 2000 teo taty amintsika dia nametraka natao hoe mondialisation teo nisy natao hoe campagne présidentielle à l'américaine resantsika matetika rehefa miresaka eto dia aty arina indray zany zao nisy indray ny révolution orange tamin'ny 2007-2008 dia nisy indray hitanareo tsara iny nietsika eto Madagasikara 2009 dia amin'izao fotoana zao araka nresanao teo mouvement GNZ ireo tanora zany amin'ireo manomboka amin'ny 2010 ka hatramin'ny 2020 taona nataontsika hoe GNZ ireo zany nietsika manerana an'izao tontolo zao mouvement efa terenao teo Cambodge Nepal dia nitsoka aty amintsika izany hoe fehiny ny tantaram-pirenentsika tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'izao tontolo zao eo indrintsika amin'izao fotoana zao dia ny fiatraika moa zany dia iny
misy fiofaampitondrana aloha zany eto Madagasikara somary dingadinganiko ihany le izy ary ny teo fitsarana avy momba ny lalim-panorina dia namoaka fanapahana zany tamin'ny 17 oktobra teo taorian'ny izy moa zany nisy an'izay zavatra resahanao zay fa tia ndray zany hoe nytany amin'ny assemblée nationale nanao saisine teo anivon'ny haute cour constitutionnelle ohatry ny fifandrifinjavatra ary ve zany le isa ahoana nanazavana le izy satria parallèle tamin'le izy ny fanandeny aloha ihany le fanambarana hoe prise de responsabilité dia nisy fanambarana fanaraka mikasika ny hoe miatso daholo ireo institution maro samihafa zay voatondra le lampanorenana tetsy akoatran'ny anteny miara-pirenena dia somary nanao maro sarera ihany moa zany rehefa avy eo ahoana ny anazavana zay Paul Rabary ny anazavana dia tsotra hoe bloquer le firenena talohan'ny fandraisana andraikitry ny tafika ny député sy ny HCC samy nandray ny andraiky ny tandrify azy ireo bloquer le firenena satria ny tolom-bahoaka ny taritin'ny GNZ dia anampiseho fa tsy manana légitimité tsony ny fitondram-panjakana ny joro teo aloha tsisy légitimité tsony iny natao le légitimité zany dia tsotra hoe lasolofa ohatrany tsy maintsy ho tapahana kely ianao Paul Rabary satria raha ianao sy ny ataontsika hoe ny ataoko izay nisy ianao tao anatin'le vovonana UPAR dia mbola fa tsisy roa taona teo tao ambadika ny fanohanana an'ilay filoha teo zany le régime teo dia tamin'ny sambato tsy iverenana etsony ny fahalaniny dia tampiko eo ianao zany ataontsika hoe raisy taona sy tapana roa taona teo arena dia mitena fa tsy manana légitimité tsony sotra ny hafahafa be ve zany nareo anatin'le tafiditra an'le hoe tena le reo mpanafosafo mihitsy no tonga ny filohan'ny republika teo aloha dia nitena an'izay vao mbola le manafosafo ka tafiditra anatin'le nanafosafo tao zany nareo ka nahatonga le zao hoe efa raha tamina hoditra akondro lazako an'le hoe légitimité lesahanao teo itsika tsy mahay manafosafo tsika tsy mahay manafosafo ary manazava mampandinika fiarahamonina ny tena manazava ihany keo ampitaritra politika avy eo nga manazava ihany position any antoko aloha fa fanontanianao no fanaliko dia mamariny le fanontaniana dia sinao fanontaniana hafa fa raha ohatra tianao anontaniana ny position any antoko dia anontaniao raha avy eo le perte de légitimité jerevy tsara ny président Tsaranana janvier izy manao investiture mais izy miongana élection décembre 71 72 izy manao investiture mais izy miongana misy antony ngeda be ao anatin'izay ny Flora Valomanana lany tamin'ny 2007 niongana izy 2009 ny zavatra misy zany aloha zaveko aminao le perte de légitimité avy eo fa ny zavatra misy aloha zany natao hoe aminay sociologue moa dia misy natao hoe régularité tendancielle tsy fahamarinana fa zavatra miverimberina misy tendance foana zavatra misy aloha zany to Madagasikara tsy misy filoham-pirenena nahavita deuxième mandat dia les pertes de légitimité dia mazava be ina natao hoe perte de légitimité natao hoe perte de légitimité zany dia rehefa tsy matohatra ny tsy bahoaka tsony ny ny fanjakana izay manana monopole de la violence ina tika resana hoe monopole de la violence zany hoe fanjakana zany no tokony amerina amin'ny laoniny ny paix civile amin'ny alalan'ireo tafika ka rehefa miseho zany ny fandrobahana tamin'ireny fotoan'ireny rehefa miseho ny hetsika mamahefaina nataon'ny ny tanora GNZ dia mivery les pertes de légitimité io perte de légitimité io rehefa very io ka tafatsofika eo amin'ny kianjan'ny 13 Mai ny vahoaka na nisy ny tafika na tsy nisy ny tafika satria tamin'ny 1972 tsy nisy tafika niditra nanampany vahoaka tao amin'ny kianjan'ny 13 Mai da miraiky amin'ny 90 zay nanao tolona tamin'ny raiky amin'ny 90 veriko foana zany fa ndraindray misy manadino fa fantatry ny olona zany fantatry ny mpiara-mianatra zany classe de première teo amin'ny lycée Faravoa mbola misy sarinao mandehandeha rehefa niran'ny miaramila andromalo dia rehefa tafiditra amin'ny kianjan'ny 13 Mai zany ny vahoaka dia io lazaiko anao hoe perte de légitimité ny tolona zay tamin'ny 2002 naratra tamin'izany ny tena tamin'izany fotoana zany tsy nisy miaramila nanamby fa niala teo amin'ny kianjan'ny 13 Mai ny miaramila sy ny gendarme tamin'izany fotoana zany tonga teo dia perte
de légitimité foana nyresahana am'izay ndriky resahana zao hoe tamin'ny 2070 ny anarana voalohany an'izany hoe eo amin'ny kianjany 13 moa ny ilazana fa tsy manakasina intsony ny mpitondra ary tamin'izay tamin'ny HVM maragna teny aniko anareo tsara fa tamin'ny 2024 dia tsy de hoe be de be ny olona teo amin'ny kianjany 13 fa ny resika ny 73 député telo amin'ny fitopolo député nitarika olona teo tsy azo lazaina hoe vahoaka be makaiza fa io zany ny consacrena fa tsy manana légitimité ary na dia tsy niongana ary ny filoha Ireo-Janahary-Maintany tamin'izao fotoana zany dia tsy maintsy nanao composition niaraka tamin'ny hery rehetra ohatra zay ihany koa ny zavatra nisy teo amin'ny 9 ny zavatra nisy tamin'ny 9 tamin'ny 9 janoary rehefa niala teo Ambojatovo ny tolon'ny vahoaka dia nidina teo amin'ny 13 zay nitarika an'ireny fandrombana tamin'ny 26 janvier reny dia io zany perte de légitimité ka rehefa ady be teo amin'ny fitondram-panjakana sy teo amin'ny GNZ mitarika ny tolom-bahoaka satria efa niezaka ihany nge ny mpanao politika tamin'ny 13 fa tsy tafavoaka le izy fa rehefa njoro zany ny tanora dia ady be ny alavany keo ndre matoparosoa avany amin'ny 4 kilomètre avany hatreto hoe vahoaka avany amin'ny 4 kilomètre ny tonga eo amin'ny 13 Mojatovo nandika an'izay very le légitimité an'ilay fitondram-panjakana joro ka rehefa nisy an'izay fotoana zay dia tsy maintsy mandray andraikitra ny institution misy eto Madagasikara faraty zany dia mirodana amin'ny fanjakana samihafa ny hoe mialina amin'ny mpitondra firenena sy ny hoe mirodana amin'ny fanjakana zavatra roa samihafa zany satria ny mpitondra tsy fanjakana mihitsy ary zay ny fahadiso-kevitry ny olona nitondra teto Madagasikara hatramin'izay rehefa mijoro zany ny androm-panjakana misy ina moa ny androm-panjakana nisy ny Assemblée nationale njoro nanao an'iny motion iny ny HCC njoro fa tadio fa androm-panjakana eto Madagasikara koa ny tafika malagasy tafy-bahoaka no njoro dia zay nyresahako teo hoe ny volana oktobra dia volana famahana sy fandaminana ndrara ena navelako mihitsy anao nanao an'izay tasika hoe fanazavan'izay indray matompolo rabary fa ny fantarina mipetraka dia hoe tsy trapan'le mpitondra teo ary ve zay le hoe perte de légitimité resahanao zay karaha nandrasan'ny olona zany hoe ivoaka amin'ny varavarambe zany ina moa le ody hoe anao démission dia tsy tonga tamin'izay le izy fa lasa ohatra nanao banderole teto zany tao anatin'le kisarisary rehetrarehetra fa inona mahatonga zay resaka tena hoe no le fahefana ve sa misy zavatra mamatotra ve sa hoe pression avy any ambadika ve sa nalo le cas teo zao le cas de figure teo hoe satria volana vitsy no nitarika an'le bloqué aty amin'le hoe Afrique australe amin'le SADC ka manahirana be hoe anao démission sady ina tena mahatonga zay misy antony anankiroa mahatonga an'izay voalohany aloha tsy nisy mpitondra filoham-pirenena niala tambonahitra ny teto Madagasikara tsy misy narara akoatra ny professeur Zafy Albert ny antony dia tsotra noho ny antony ara-drafitra ny régime présidentiel misy eto Madagasikara izay manome fahefana rehetra eo am-pilatanana olo-tokana dia manjary tsy mahatsapa tena ilay olo-tokana fa tsy izy no manana an'le pouvoir fa le institution président de république manana le pouvoir raha mandeha ny filoham-pirenena anankiray makany am-pidina-dranomasina ka raisina amboninahitra tsy izy no raisina amboninahitra fa lay Madagasikara no raisina amboninahitra izay tsy azo ny mpitondra izay ary zany mino fa na ny mpitondra amin'izao fotoana izao na ny mpitondra rapitso rafakapitso raha mbola ao anatina régime présidentiel tsika dia tsy hisy filoha hiala amboninahitra raha tsy hoe miteny izy hoe mandat ray ihany no ataoko fa raha vao miditra amin'ny mandat anankiroa dia tsy hiala amboninahitra izy ary zany dia voaporofo ny tantara tsy mbola nisy filoham-pirenena na vita mandat ka niala amboninahitra jerevy tsara ny filoha Ireo-Janahary-Maintany niatrika fifidiarana izy ny azo lazaina indrindra hoe niala amboninahitra indrindra fa na izany tsy zany hitanareo tsara fa tsy niditra deuxième mandat izy fa teo amin'ny premier mandat izy dia
noho ny fifidianana dia afaka niala ambonahitra fa zay folo rehetra mieritreritra manao deuxième mandat dia tsy misy mahavita deuxième mandat. Zay natao hoe régularité, zany zavatra miverimberina mety sy ho famarinana fa zavatra miverimberina hita sy lesona azo raisina amin'ny tantara. Mety mbola iverenantsika zay rehefa avy ao fa miezaka mahazo ny hevitrareo moa zany indrindra fa ianao amin'ny mpandinika fiarahamonina amin'izao fotoana zao zany zao misy an'le filoham-panjakana io a voatendry ihany koa ny premier ministre telo andro any zany zao tamin'ny latsinainy izy voatendry nga Eritsalama Rajaonarivelo a Paul Rabary atoko amin'ny teny frantsay tsotra izy fa teny voambolana mampiasa l'homme de la situation ve zany le premier ministre rony aloha satria tonga dia lasika tary amin'ny famakafakana fa tsara ihany aloha no mametraka na mampitarika atoko amin'izay amin'ny teny eto mampitarika atoko aloha hoe voalohany aloha tsy maintsy miondrika sika mpanajana amin'ireo olona andoson'ny fahafatesana mankahery an'ireo olona very havana namoiavana tamin'ireny tolom-bahoaka ireny. Faharoa mirary fasitrarana feno ho an'ireo olona naratra. Fahatelo miaraba ny filoham-panjakana vaovao izay mitarika ny firenentsika amin'izao fotoana izao ary fahaefatra miaraka amin'izay ihany koa miaraba ny premier ministre lehibe ny gouvernement. Hoy izy ianao hoe l'homme de la situation. Ny situation antsika amin'izao fotoana izao dia ao anatina tetezamita. Ary tsy tetezamita fetetezamita fotsiny fa tetezamita fanorenana refondation. Zay rehefa tsara ny titre hoentin'ny république amin'izao fotoana izao hoe refondation de la république de Madagascar. Mahafoloana tokana aloha dia za aloha dia faly hoe manao refondation antsika satria izahay tokony fireneko nanomboka tamin'ny taona 2014 na dia tsy nitondra ny kasikety tokony fireneko raha ny tenako tamin'izany fotoana zany tamin'ny latsaka filoham-pirenena dia efa niteny an'io refondation io fanovana ifotony fanorenana hatrany amin'ny fary ambany indrindra. Raha isanjato ny azoko tamin'izay fotoana izay dikan'izay dia izao mbola tsy volona amin'ny refondation isika ary sofa antsangana ny tanora Gen Z nametraka ny atao hoe refondation eto Madagasikara. Amin'izay lafin'izay dia azo ny heverinay fa mandresy ara-potikevitra iantoko ara-potikevitra hoy iaho fa tsy eny amin'ny fifidianana fa mandresy ara-potikevitra satria ny république mihitsy zao no asiana soratra hoe refondation alohan'ny maha république azy fa tsy ny république mandeha alohan'ny refondation. Dia iverenako ihany le fanontaniako hoe izy ve zany le olona le premier ministre resahako io ny premier ministre moa zany raha mbola zany le constitution mbola manan-kery nanaovan'ilay filoham-panjakana fianianana sy ny mbola hoe arahana amin'izao fotoana zao dia mametraka mazava fa mbola eo moa zany PGE mbola ho andrasana zany satria zany dia isina rasan'ilay premier ministre vaovao ataony ao anatin'ny ray volana eo zany anolorana zany ao nivon'ny parlement mbola miandrea zany koa ny amin'ny teti-bolam-panjakana satria ao anatina session parlementaire session ordinaire amin'izao fotoana zao teti-bola 420 ina zany ankoatra le l'homme de la situation izy ina raha zao resantsika zao zany hoe le temps imparti hoe 18 à 24 mois rotono eo zany ampy ve anaovana zany satria ny asa miandro zany tsy fantatra merenana an'iny tek paix sociale ve ny Paul Rabary ina zany zao tena hoe tsisy filazana moa zany hatreto hoe ina teny émission ndreto tetezamita moa zany tsika hoe ina le teny émission fandriam-pahalemana anao concertation tsy fantatra anao référendum ina élection moa zany tsy maintsy farany élection fa faran'ity fitantanan'ity fa mbola tsy hoe eo rotoana moa zany voalaza théoriquement fa mbola tsy hoe eo mpandrasana mba hita ny atiny. Inona izy ianao zany no atao diako hoe le refondation no mila atao. Izahay ny atokony fireneko dia mihevitra fa anjaran'ireo olona rehetra ny tolona Gen Z, mpanao politique, société civile no mitondra ny firenena ao anatin'izay refondation zay.